Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra indray isika no ty andro androany ity. Misaotra azy isika satria mbola nomeny tombonandro avelomana, iainana, etsena toy izao indray isika rehetra, na ny tenako na ianareo zay efa eo ampototry ny fahitalavitra. Mbola misaotra azy ihany koa satria fahasoavana avy aminy, avy any an-danitra, fahasoavana avy aminy, avy any an-danitra ho antsika, ny fahafahantsika manaraka ny fandarana teo afaka va ianao. Ka dia omena an'Andriamanitra tsy toa ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Manaraka zany manolotra miarahaba ho anareo rehetra zay efa eo pototry ny fahitalavitra ny tenako am'ty andro anio ity. Mirary hatrany eo mba ho fahasoavana foana ny fiainanao, ny fiainanareo, isika ny mandeha ny tenin'Andriamanitra toriko tahako zao. Ka eno tsara am'izay aza ny afatra natokan'Andriamanitra ho anao, ho anareo mpanaraka ny fandarana. 3 volana sisa dia hifarana tanteraka ty taona diavintsika ity. Araka ny fomba fiteny dia miazakazaka be mihitsy ny andro. Toa vao omaly no nandrasantsika nyty taona ity, kanefa dia izao efa hifarana izao indray lay taona. Manoloana izany, tsy vitsy ireo mitebiteby, matahotra mafy hoe anao ahoana re no mety ho fiafaran'ny fiainako, fa efa leo tanteraka an'izao olana zao aho. Ho tanteraka ihany ve ny mariazinay sa andamoka tonga eo aloha? Ho lafy ihany ve le tany zay ho amitiko mba azahoako vola sa anao ahoana ny fiafarana? Marobe mihitsy ireo fantaniana apetraky ny olona am'izao 3 volana mialoha ny amaranana ny taona izao. Mitepitepy sy matahotra mafy toy zany ny maro amin'ny olona satria tsy ao amin'ny tsony ny finoana sy ny fatokina ny ireo zavatra ratsy hitan'ny masony sy ny ireo zavatra ratsy efa eniny sofiny. Ary indrindrindrindra ny ireo zavatra ratsy efa niatra taminy hatram'izay. Mitepitepy sy matahotra toy zany ihany koa izy no ireo fahasoam-panantenana efa nisy teo amin'ny foana. Tsy indray mandeha na indromantsy ny olona sasany no tratran'ity fahasoam-panantenana ity, fa efa imbetsaka mihitsy. Ny sasany ray ny herin'ny olana teo am'izay tsy natany vahaolana mihitsy nandritry ny taona maro, noho zany herin'ny olana zany de efa kivy sy mamoy fo izy. Efa kivy sahady izy hoe raha marana ty taona ity de marana ny taona miaraka amin'ny olana. Efa kivy sahady izy hoe raha ndray ny taona vaovao dia mbola ndray ny taona vaovao miaraka amin'ny olana ihany koa. Ary tsy vitsy amin'ny olona ihany koa no efa matahotra sahady hoe inona ndray zany no iseho sy tranga eo amiko amin'io taona vaovao io. Tsy mbola antsika akory ny taona, fa 3 volana sisa no de hifarana ny taona vaovao, ty taona diavintsika ity, fa tsy mbola antsika akory le taona, de fa zay sahady no ao anatin'ny sain'ny olona, ao anatin'ny eritreritry olona. Manambara faharesena matsy zany zavatrany le mpiany malala. Ry havanao, marina fa efa fiainana natrenao nandritry ny taona maro avokoa zany rehetrarehetra zany. Efa toy ny raha fotsy be verilona mihitsy angamba ianao, ka dia miandry zay ho fiafarana. Marina zany, fa izao no vaovao mafaly entiko ho anao, ho anareo
zay mahita sy mandray ahy am'ty andro androany ity. Afaka ny ovovonjy am'zany olana manjo anao zany ianao ao anatin'izao 3 volana meloniny amaranantsika ny taona izao. Efa nanomana planina tena tsara ho anao ho famonjena ho fanafahana anao manolonana ny olana ny tompoandriamanitra tsy to lay nahary an'izao rehetra zao sady nahary anao ihany koa. Misy matoky ao ary mivavaka ao mba ao anatin'izao 3 volana farany zao melony amarantsika ny taona. Misy matoky ao ary mivavaka ao eo hoe ao anatin'izao 3 volana farany melony amarany taona izao no antsona hoe andro ny tompo ho anao, andro ny tompo ho anao. Zao mantsy araky ny voalazan'ny baiboly, Jesosy no mpamonjy, Jesosy no vahaolana avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona. Ao am' Jesosy no anomezan'Andriamanitra fandresena lehibe ary fandresena mahagaga tsy takatry ny saina ho antsika zanak'olombelona. Ataoko fa efa mba heninao ihany le tena am' Korintiana voalohany ao 12 andininy 7:15 toy zao voasoratra ho Paoly, isaorana ny Andriamanitra zay nanome fandresena antsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompo. Amin'ny alalany Jesosy Kristy tompo no natsapany Paoly hoe ny nanomezan'Andriamanitra fandresena. Ary tsy izy ihany fa isika rehetra anisan'izany ianao zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao. Ijoroko vavolombelona ianareo, dia ianareo zay mahita sy mandrea am'izao olo zao. Fa tsy vitsy tam'ireo olona zay nandre sy nandray ny teny notoriko, tsy vitsy tam'ireo olona zay ny nataniko ary nanaovako vavaka manokana no efa novonjen'Andriamanitra novahany olana ary nataon'Andriamanitra nanana fiainana vaovao. Tsy vitsy tamin'ny olona riavana no efa natsapan'izany fahasoavana lehibe zany. Ka hoy aho hoe sitrak'Andriamanitra ihany koa ny amonjy anao manoloana zao olana amin'ny karazany zay efa nianjaty tamin'ny fiainanao nandritra ny volana maro na ihany koa hoe efa nandritra ny taona maro. Sitrak'Andriamanitra ny anome afaliana anao am'izao 3 volana farany mielon'ny amaranantsika ny taona izao. Noho izany ekeo ary raisy zao fanazavana entiko anao zao raha te ho tafita tokoa ianao am'izao farany taona tiavintsika izao. Voalohany, mino sy maneke ianao fa Jesosy tokoa no mpamonjy ary izy tokoa no vahaolana ho antsika zanak'olombelona, vahaolana avy any an-danitra ary vahaolana avy amin'Andriamanitra tompon'izao rehetra zao. Resy Jesosy ka ome toerana ao anatinao. Eo angamba no asiako fanazavana kely. Maro amin'ny olona no voafitaka sady mamita tena satria mihevitra izy hoe noho izy efa mpivavaka, noho izy efa mpiangona amin'ny fiangonana kristianina hatsy na fiangonana kristianina eroa, na noho izy efa manana ny raikitra ao anatin'ilay fivavahana misy azy, de mihevitra izy fa efa ao am' Jesosy na ihany koa hoe Jesosy efa ao aminy. Tsy atobiko raha tsy mbola nampiasa ny vavanao ianao ka nilaza hoe Jesosy eo tomboky sy mpamonjy ahy ianao, Jesosy eo midira ato anatiko ary makatoerana ato amiko ianao. Raha tsy mbola nampiasa ny vavanao tahaka zany ianao de tsy mbola ao aminao Jesosy ary Jesosy tsy mbola nitoetra ao anatinao. Ahoana voalazan'ny baiboly ato amin'ny Romanina 10 ka ny andininy 7:10 andovakitsika voasoratra. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao
ary minao fonao fandriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjena ianao. Andiny fa folo fa amin'ny vava fa amin'ny fo no inona azahoana famarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Zany hoe mila ampiasaina zany ty vavy ity, mila ampiasaina ka miteny hoe Jesosy io mpamonjy sy tomboka anao, Jesosy io midira ary maka toerana ato anatiko anao. Mazava ny voasoratra hoe fa amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fa koatr'izany raha tsy mbola natsapa fiovam-piainana ihany ko ianao, toy ny hoe afaka tamin'ny fahotana, afaka tamin'ireo fomba ratsy na zatranao hatramin'izay de tsy azo inona fa efa ao am' Jesosy anao na Jesosy efa ao anatinao. Ny famantarana matsy fa efa ao am' Jesosy anao ary Jesosy efa ao anatinao dia le tenin'ny baiboly Korintena 4:5 toy zao voasoratra: koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy de olom-baovao izy. De zao no tonga le teny: efa lasa ny zavatra teo aloha fa indreo efa tonga vaovao ireo. Rehefa tonga ao am' Jesosy any ny olona anankiray, na Jesosy na toerana anatin'ny olona, de misy asa magaga tsy takatry ny saina miseho eo amin'ny fiainan'le olona. Tonga olom-baovao izy. Ka le fiainana niainana teo aloha toy ny hoe fiainana manota, fiainana niaina tamin'ny fomba ratsy, dia lasa daholo zany rehetra izany, lasa daholo zany no ny herin'Andriamanitra magaga. Zay mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa ity ihany ko misy zavatra tiako azavaina. Mety efa tao am' Jesosy tokoa ianao, tao am' Jesosy ianao teo aloha, fa sainga kehitriny ho iao efa nalohany vavan'i Jesosy ianao, efa nesoriny Jesosy tsy hitoetra ao amin'ny intsony ianao. Satria nahoana? Satria nanana fiainana tsy araka an'Andriamanitra, na ihany ko hoe nanana fiainana tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Niaran'izany zao ny fiangonana anankiray tany Laodikia, araka ny voasoratra ato amin'ny boky ny Apokalipsy 3:1-5. Tantarain'ny baiboly fa dia nalohany vavan'i Jesosy tokoa ny fiangonana kristianina tao Laodikia. Zay mahatonga amin'ny teny hoe tandremo sao mamita teny ianao, na ihany ko hoe aza mamita tandremo sao voafitaka. Satria le titre hoe mampivavaka, mampiangona tsy mampiangony aroa, na le titre hoe za manandraikitra toy zao nandraikitra tako zao ao amin'ny fiangonana anankiray, de tsy midika akory zany fa de mbola ao am' Jesosy foana ianao mandraky tiany androany, na hoe Jesosy mbola ao aminao foana mandraky tiany androany. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa nanana fiainana tsy araka an'Andriamanitra ianao, tsy araka sitrapony, dia azo antoka fa ho alohan'ny vavana tahaka zay fa nataony tao amin'ny fiangonana anankiray, fiangonana kristianina anankiray tany Laodikia, araky ny nambarako taminareo teo. Ka eto de manambara fa tsy vity amin'ny kristianina ankehitriny ake no efa tahaka zany mihitsy ny fiainany, tahaka le fiangonana tao Laodikia mihitsy momba azy, efa nalohan'i Jesosy izy, ary efa tsy ao am' Jesosy intsony no misy azy, fa le titre fotsiny de mbola mipetraka eo aminy hoe kristianina ao, na mpivavaka ao, na to zao sy to zao ny momba. Ary tsy eo amin'ny kristianina tsotra na reo mpiangonao tsotra ihany no ahitany izany, fa eny hatramin'ireo mpitarika kristianina azy dia hitako fa tahaka zany no zava-misy eo amin'ny fiainana. Aza mamita teny anao ary tandremo sao voafitaka. Ny teniny nataoko tery aloha nefa de izao: Jesosy no mpamonjy, Jesosy no vahaolana, Jesosy no lalana entin'Andriamanitra mampandresy antsika,
manoloana ny olana, manoloana zavatra sarotra zay natrehana hatramin'izay. Ary possible mihitsy ny amaranantsika, amarananao manokana antytaony ity miaraka amin'ny fahasoavana lehibe. Ka hoy aho hoe miverena amin'Andriamanitra ianao. Aza mamita teny intsony fa miala am'ireo fahotana sy ireo zavatra ratsy efa niainanao. Koa raha miroso am'izany tokoa ianao, miroso am'izany dingana voalohany zany, dia azo antoka fa hovonjen'Andriamanitra ianao, ho afany am'ireo olana zay nahazo anao hatram'izay ianao. Ary ny vavaka ataoko anao dia anankely tokoa raha ohatra ka hoy aho hoe manaiky miroso am'izay dingana nambarako izay ianao. Tena tianao mantsy ny tompo ry mpiany malala. Tia ho fiainana vaovao ny fiainanao am'izao farantaona izao. Tia ho fiainana vaovao no marananao ny taona sy ny andraisanao ny taona vaovao. Faharoa na vahaolana faharoa. Vahaolana zay veriko fa tena lehibe ihany koa izy ity dia ny fanapahana ny ozina sy ny herin'ny fanay ratsy zay mbola nitoetra teo aminao. Mila tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy ny herina ozina. Mila hirika amin'ny anaran'i Jesosy ny fanay ratsy zay efa nazotoerana teo aminao. Ino tsara zao fanazavana entiko zao. Indraindray zavatra tsy tian'ny olona ho inoana mihitsy ny fampianarana mikasika ny amin'ny ozina na ny fampianarana mikasika ny amin'ny fanay ratsy. Matetika tsy tia andreny zany ny sofin'ny olona sasany. Kanefa azavaiko aminao aminareo zay miaino ahy am'izao ry zao fa raha mbola mitatao eo amin'ny olona, mitatao eo amin'ny olona ray na eo amin'ny ankoranay ray ny herina ozina, na ihany koa mbola nahazo toerana eo amin'ny olona iray na ny ankoranay iray ny fanay ratsy, dia tsy ho afabela amin'ny olana izany olona izany, zany ankonana zany. Tsy ho afabela, ataoko fa mazava sy mafiteny zay. Reo olana tsy resinao nandritry ny taona maro, na reo olana tsy resinao tamin'ny taona lasa na tany aloha tany, de tsy ho resinao mihitsy am'izao 3 volana maranana taona zao raha mbola mitoetra eo aminao ny ozina na ny fanay ratsy. Enina de efa niroso tam'le dingana voalohany ary ianao, niroso tam'le dingana lehibe de ny fananana an' Jesosy sy ny famponan' Jesosy, de ho tavela eo foana ianao tompoko raha tsy mbola no tapahana sy ny foanana tamin'ny anaran'i Jesosy ny ozina, raha tsy mbola nahirika tamin'ny anaran'i Jesosy ny fanay ratsy. Hita tara zavamisy aminareo ao mba ho azonareo tsara ny tiako ambara. Tsaroko nisy lehilahy iray, ray mpianakaviana iray vita fianarana tany ampitan-dranomasina, nahazo diplôma ambony tany ampitan-dranomasina, ary nahazo asa tsara be karama tany ampitan-dranomasina. Ka rehefa niasa tany amatoana maro izy, rehefa nangona vola be tao anaty taona maro niasana izy, etitra an-daniny ihany koa moa efa nitombo ny taonany, de nanapa-kevitra izy sy ny ankonany fa hiverina ety an-tanindrazana, hiverina ety Madagasikara, ampiasa ny volany sy ny fahaizany, satria raha nikajikajiny de niretiretiny aloha de fa ampy azy mianakavy tsara ety Madagasikara. Ny volany zay efa nangoniny amatoana maro ihany koa de azony ampiasaina sy ampitomboina tsara rehefa tonga eto Madagasikara izy, satria izy raha teo olona nianatra, olona manam-pahaizana. De ina ho ianao nitranga, nataony daholo zay azo natao rehetra, tena hoe nataony daholo zay azo natao rehetra, fa dia nandamoka ny nataony, tsy nisy nety ny nataony, fa tiantoka be mihitsy no natratra
azy mianakavy. Tam'izany no nilazany hoe sarotra ny miara-miasa amy gasy, tena sarotra be mihitsy miara-miasa amy gasy, sarotra be mihitsy miara-miasa amy gasy eto Madagasikara, zay ny teniny. Ka rehefa nandinika ao dia tsy hoe sarotra ny miara-miasa amin'ny olona eto Madagasikara, fa izy mihitsy, izy mianakavy mihitsy no misy ozona sy fanaratsy mpitondra olana, tsy mampahomby, tsy mampamety ny atao. Azavaiko aminareo kely aloha, misy karazana ozona sy karazana fanaratsy tsy miasa, tsy manao ny ataony raha mbola any ivelany le olona, raha mbola any ampitan-dranomasina izy no mipetraka. Fa rehefa tonga eto an-tanindrazana eto Madagasikara le olona, dia ataony mamay am'izay. Zany no nahazo an'ity lehilahy ity, satria izy sy reo mpiray-tampo sasatsasany aminy zay tafita fianarana tany ampitan-dranomasina, nazo asa-bo tany ampitan-dranomasina, de tena velona tsara, tena manany ny ampy tsara. Fa reo ray-tampo aminy zay eto Madagasikara, reo fianakaviany eto Madagasikara de tena mahantra velona, resany fiainana. Ary zareo any aza no mandeha fanampiny, fa tsy tavaovaoka mihitsy lay fianakaviany eto an-toerana, eto an-tanindrazana. De mahatonga an zareo any monimonina, menimena, mametsiny hoe tsy mahay mitantana, tsy mahay mampiasa vola, sisy tsy fantana nefa. Fa le taranaka mihitsy no misy oza sy fanaratsy mpitondra olana, misy oza sy fanaratsy mpitondra tsy fahombiazana, misy oza sy fanaratsy tsy mampamety na mampandamoka ny atao. Ka rehefa tonga teto Madagasikara tokoa sasa tam'ireo fianakaviandreo, araky le nitantaraiko teo hoe ampiasa vola, ampiasa faizana, de zay tahaka ny nanjo ndre olona teto an-toerana no nanjo azy any ko. Any fefaran'ny fiainany de nanapa-kevitra hoe andeverina ho any ampitan-dranomasina ray ao, tsy mety amiko ny eto Madagasikara, andeverina any ray ao. Zay ny fara-pa-kevitra sisa no raisiny. Ohatrany hoe lasa nandeha nanao sesitany ny tenany tany izy, tsy navelan'ny ozona sy ny fanaratsy hitoetra eto Madagasikara tanindrazany zany. Ry havana malala, ny tiako ambara aminao de zao, mila mahamantatra tsara ny mombanao sy ny ankonanao ianao, indrindrindrindra fa ianareo zay matsapa fa tsy mety afabela amin'ny ozona mihitsy, tsy mety afabela am'ilay olana zay entiny ozona sy ny fanaratsy. Aza malaky manohitra zao fampianarana entiko zao ianao fa aoka mantatra tsara ny marina, aoka mantatra tsara ny marina. Mbola hita tara zavatra hafa zava-nisy aminareo ao amin'izao fotoa zao. Ao anaty baiboly zao de misy tantara toy zao, entiko manamafy mikasika any amin'io ozona sy fanaratsy io. Ao amin'ny Exode toko fahatelo amby telopolo, andimy fadimapolo ka hatramin'ny andimy fahatelo amby dimampolo ary ny andimy fadimy amby dimampolo, tsy voakina angamba le teny fa lava le izy, de ahitana tantara tahako zao. Mialony hitondran'Andriamanitra na hoe ampidiran'Andriamanitra ny zanak'Israely ao am'le tany lazaina hoe tondra-droa sy tantely, le tany zay lazaina hoe mba hiadana ny zanak'Israely, dia nanafatrafatra Andriamanitra hoe rehefa tonga ao ianareo de tsy maintsy roanareo hiala ao amin'ny tany zay omeko anareo olovanareo io ny mponina rehetra ao, tsy mahazo miara-monina aminy ianareo, fa ny fanekenareo hiara-monina aminy de hitondra olana ho anareo. Filaza amin'ny baiboly moa eo amin'ny andiny fadimy amby dimampolo de hoe olay amin'ny masonareo, ho tsilo amin'ny tezanareo ary andrafy anareo zay rehetra avelanareo hitoetra ao. Zay ny afatrafatra napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Dia voaray ny teny, roso ny dian'izy ireo nakany am'ilay tany tondra-droa sy tantely. Kanjo rehefa tonga tao ny zanak'Israely, asa inona loatra ny nanjo azy ireo,
adinony ve le teny efa nataon'Andriamanitra taminy, adinony ve le afatrafatra nataon'Andriamanitra sa nanana ny lohany, nanana saina izy, fa tsy arak'ilay nanafaran'Andriamanitra azy ireo ny nataony, fa reo tompo-tany, reo mponina efa tao taloha de naverana izy ireo hitoetra tao ihany miara-nonina vokany. De nanana olana zany Israely, ary olana mandrika ankehitriny tonga tao am'le tany todradrono sy tantely ihany, fa saiky nisy indrokely foana ny fiainana. Ny fomba fiteliko moa de hoe nisotro ronono ihany zanak'Israely, fa ronono toa mitapoka rano. Fomba fiteliko ihany koa de hoe nihinana tantely ihany zanak'Israely, fa toa tantely misy fasika na tantely misy vitsika. Zany hoe nisy indrokely foana ny fiainana, ary nisy indrokely mandraky tia ny androany. Inona no antony zany? Satria tsy nanaraka ny toromarika zay nomen'Andriamanitra azy izy. Ry mpiany malalo, ry mpiany malalo, andro ny tompo anao zao 3 volana farany melon'ny amarana ny taona izao. Sitraka Andriamanitra ny amonjy sy ny anafaka anao am'ireo olana zay tsy voavanao mihitsy hatram'izay. Sitraka Andriamanitra ny anolo ny fahasopanantenana izy teo aminao hatram'izay ho fifaliana sy ho fahasoavana lehibe. Sitraka Andriamanitra ny tompoko. No zany ekeo ny toromarika zay avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra zay nomenanao teo. Mikasiny am' Jesosy ataovy zava-dehibe ny finoana azy, ny fanekena azy ho tompo mpamonjy, ome toerana ao anatinao izy, ary saika isan'andro de amafiso amin'ny alalan'ny vavanao fa ianao de manana Jesosy ho tompo ho mpamonjy, ary manana azy monina sy mitoetra ao anaty. Fa fanampy izay andao avia ho tapahana ny osina, ho foanana ny herin'ny fanaratsy zay nitoetra teo aminao. Aza velanao ny ataony eo amin'ny fiainanao mihitsy zany oza sy fanaratsy zany. Ekeo zany toromarika omen'Andriamanitra anao zany ry havana amin'ny alalan'izao afatra entiko ho anao zao. Vonona izahay fiangonana RHEFI Androndrakely, vonona ihany koa tenako hivavaka ho anareo, satria mahafaly abe mihitsy, tena mahafaly any ry havana fa tsy resake ny mahita olona notoriko teny, nampianariko tenin'Andriamanitra, ny mahita olona hoe niona tamiko de nanaovako vavaka, tena fifaliana lehibe hoa mahita azy reny voavonjy ny fanahany, voavonjy ho afaka amin'ny olana zay nahazo azy izy, afaka tamin'ireo zavatra ratsy zay nampahory azy izy. Tena fifaliana lehibe ho any ry havana ny mahita olona zay nitantara tamiko hoe tratra fahatsoparantenana foana tao anatin'ny taona maro, kanefa taoriana ny torotenina ataoko sy vavaka nataoko de indro fa lasa nanana fiainana vaovao izy. Fifaliana ho azy zany. Ary zany ho ato mahatonga tsy mitsahatra ny manasinareo hoe tongava mamonjy fitaom-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely, tongava miona aminay ty 3 volana farany ty zao dia resky hoe fahasoavana lehibe ho anareo, ka nomeko anarana hoe andro ny fahasoavana ho anao, andro fahasoavana ho anareo ty 3 volana farany melonina marana taona ity. Tena miandra an'Andriamanitra mihitsy aho, anao famonjena magaga ho andre olona zay ho avy amonjy ny fitaom-pivavahana ho fiangonana RHEFI Androndrakely, ka de asaina anao tompoko. Io voalazy io ny fandaram-potoana, fidirina voalohany Alahady io, fidirina voalohany amin'ny 7 ora sy sasany, fidirina faharoa amin'ny 10 ora, fidirina fahatelo amin'ny 2 ora sy sasany. Ny andavanandro moa Talata sy Alakamisy de tsy miova, samy manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. De tiako mihitsy hoe ao anatin'ity 3 volana ity de ho tonga foana ianao asa tapatapahana mihitsy, tena miazana ao anamboatra programa hoe ho afoana ao anatin'ity 3 volana ity, fa ho tsofoko raha tompoko ity 3 volana farany ity ho 3 volany fahasoavana ho anao, ho anareo, ho anao sy ny ankonanao, ka de tongava tompoko, tena tongava fahasoanao zany. Zay moa zany ny afatra nientiko anareo tamin'ity androandroany ity. Mino aho ary matoky tena matoky fa anamarina an'izay teny nambarako zay ny tompoandriamanitra tsy to. Am'izao fotoa zao azy de aondry any lohanao, hivavaka isika, angataka amin'Andriamanitra
ho anareo aho mba omeny famirapo ianareo satria efa manitsika mitona manitsika tevolana farantsika de ingane mba atsapa fahasoavana tokoa ianareo. Raha misy moa aminareo marary, misy aretina tsy netsitrana, ny vavaka taoko de anasitrana anafaka ka mandolia anao raha afaka mandoalika napetrao amin'ny fonao ny tanana napetrao amin'ny faritra misy marary anao. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ivavakatsika tompoko. Ry tompo Andriamanitra tsy toho, ry Andriamanitra tompo zao rehetra izao, isaorana ane ny anaranao masina, isaorana ane ianao Andriamanitra zay mpahamindra fo mandraky tiany androany noho ny am' Jesosy de mamindra fo ianao ka mamonjy sy manafaka koa am'ty androandroany ity aoka mandy andreo olona zay nandre ny afatra netiko androany anao ary amin'ny anaran'i Jesosy mandidy andreo ozina zay nitatao teo amin'ny olonao mba hiala tanteraka, mandidy andreo fanaratsy zay nitoetra teo amin'ny olonao mba hiala tanteraka. Ny anaran'i Jesosy nitonony vavako de anarana ambony noho ny hery rehetra, ambony noho ny fahefana rehetra, ambony noho ny aretina rehetra ka de asitraniko ny marary, afako amin'ny aretina ny olona tsiraray avy. Misaotra Andriamanitra de raina sy ankalazaina mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovan'izany vavaka izany. Misaotra tompo, tsofoko rano ny olona zay ho avy amonjy fotoam-pivavahana amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely amin'ny mandritry ty telo volana ity mba tena atsapa hoe nandray fahasoavana tokoa izy. Misaotra tompo, omena voninahitra anao. Halleloia, amen. Zay zany fotoalantsika tamin'ity androandroany ity. Mafisiko fa zao telo volana farany zao zany de nomeko anarana hoe andro ny fahasoavana na hoe volan'ny fahasoavana, ka de miazay anao ho tonga tsy ho tapaka mihitsy mandrisy ty telo volana ity mialoha ny amarantsika ny taona. Mino fa iasany tompo, omena an'Andriamanitra tsy toa ny tera sy mihaja ary ny voninahitra. Manao mandram-piona veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.